Fatawarin'ny fandaninany teti-bola-panjakana enina amby folo sy roa arivo mitoy ny asan'ny antemera-pirenena raha ny zava-misy ny maraina teo teny amin'ny antemera-pirenena sy nanakana ny fivorian'ny antemera-pirenena ny fahatapahan-jiro izay nitranga tamin'ity andro an'ity. Miatraika ny anivon'ny androm-panjakana lehibe eto amin'ny firenena ny fahatapahan-jiro. Tao anatin'ny jiro tapaka ny nanatanterahana fandiniana ny volavolan-dalàna avy amin'ny ministera-panjakana amin'ny sahana antetika asan'ny filoham-pirenena fanajariana ny tany ary ny fotodrafitrasa. Noho ny fahateren'ny fotoana satria ny zoma 7 Desambra izao no ifarana tanteraka ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny antenimera-pirenena dia tsy maintsy ny rosoana ny fivoriana azombe sy marina hatrehany. Tsy manana groupe électrogène ny antenimera-pirenena ary fandaminana napetraka ny rosoan'ny solombavam-bahoaka eny aloha ary itenenana izay mandray fitenenana mafy. Mikasika ny volavolan-dalàna narosin'ny ministera-panjakana hodiniana, nisy roa izy ireo nentina teo anivon'ny fivoriana azombe sy marina hatrehany. Ny voalohany dia ny volavolan-dalàna aotra 1/8/2023 mikasika ny zotra ho an'ny fanajariana ny tany. Sordalana ahafahana manajary ny tany ary mamaritra ny andraikitry ny mpisehatra rehetra ny fanajariana ny tany. Ny volavolan-dalàna aotra 1/8/2023 momba izay fanajariana ny tany izay. Tsy mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra ihany koa ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sy ny vahoaka ao aminy. Indin'ny fahaenina dia ahitana ny tokony ho fanajana ny fitsinjovana ireo faritra atao amokarana ka tsy ho tokony hifanitsaka amin'ny faritra hafa toy ny faritra arovana, ny ala sy ny sisa. Misy ihany koa ny rano toy ny farihy sy ny ony izay arindra miaraka amin'ny code de l'eau tokony apetraka mazava tsara ao anatin'ny drafim-panajariana ihany koa ireo site naturel rehetra eto Madagasikara. Nodiniana teny amin'ny antenimera-pirenena ihany koa ny lalàna mikasika ny tanan-dehibe sy ny trano fonenana. Teo ihany koa ny lalàna feny fanjonoana sy ny asa tanana.